Fa tamin'ity herinandro ity kosa dia nanatanteraka fitsidihana tao Maorisy ny candidat Roland Ratsiraka nisy ny hetsika fampafantarana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara izay nataony tany amin'izay nosy Maorisy izay nahitana fahombiazana moa ity diany ity fanadihadiana reo hitantsirako Torson. Liana amin'ny lafiny fandrarana eto Madagasikara ny mpandraraha Maorisianina. Io no anisany nivoatra nandritra fitsidihana izay nataony Roland Ratsiraka. Filoha nasionaly ny antoky MTS no sady candidat ho filoham-pirenena ihany koa. Nasarika mpandraraha maro ny famelabelaran-kevitra izay nataony Roland Ratsiraka nandritra ny etika Appel de Maurice izay notanterahana tamin'ity herinandro ity atao amin'ny hôtel La Boudonnais Port-Louis Maurice. Ny momba ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara no noresahan'ny filoha nasionaly ny antoky malagasy tonga saina teto ka nasinitsindrim-peo manokana ny momba ny fambolena sy ny fizahantany manaja ny tontolo iainana. Fanambo izy ny atonga ny Madagasikara ho sopotro ny faritry ny Océane Indienne. Madagascar est une nature qui n'a pas encore livré ses secrets et où l'énergie renouvelable et l'agriculture naturelle trouvent l'endroit rêvé pour leur mise en œuvre. La vocation naturelle qui s'impose à ce pays est évidemment de développer les métiers autour de l'écologie verte. Appel de Maurice na izany hoe antso afaty nosy Maurice. Ina le antso? Le antso dia fangatana hoe mitongavana hoe hahay asa amin'ny vahoaka malagasy, mitongava manome asa, mitongava efa favita ny krizy, ho avy ny fiainantena izy, ho avy ny fahafahantsika mametraka amin'ny izy ny firenentsika amin'ny resaka filaminana, amin'ny resaka fanajana ny lalàna, amin'ny resaka fanajana ny soatoavana republikana, ho avy ny hoe tonga ny fanjakana izay ampirisika ny olona amokatra, ampirisika ny olona hiasa fa tsy hoe animbatsembana na hoe taky zao na itaky zao nampigadra olona na sinsisy efa vita zany. Zavatra tsara mamirapiratra no antsontsika olona zavatra mahafinaritra. Nandritra ny fitsidihana izay notanterahana tany Maurice dia niona tamin'ny mpandraraha maorisiana samihafa ny candidat Roland Ratsiraka. Nisy ihany koa ny fihaonana tamin'ny mpitarika politika ny Maurice ka anisan'izany ny prime ministre maorisiana teo aloha Andriamatoa Jean-Paul Bérenger. Firenena faharoa nanatanterahany Roland Ratsiraka hetsika fampahafantarana ny tontolon'ny fandrarana eto Madagasikara ny tao aorianan'ny France izay natanterahany hetsika Appel de Paris.